Mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 20 septambra 2022 amin'ny ora maraina hatramin'ny alarobia 1 septambra 2022 amin'ny 9 ora maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana ho an'ireo mpampiasa ranomasina anefa mila mailatra antsika eny amin'ny morontsirakely. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, Kapitambra hatrany Kapesta, Anora Malefaka any Atsimo Sambava ny maraina, ho maina kosa ny andro any Akafa. Ho avy Atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 70 km isan'ora, hahatratra 570 km isan'ora indraindray any avaratry Vohimara. Anonjabe ny ranomasina, ahery indraindray rehefa manakaiky ny tendrony avaratra. Ny haavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra, hahatratra 2.4 metatra manakaiky ny Kapitambra. Kapesta hatrany Mahanoro, isorana malefaka ny maraina fa ho maina kosa ny tontolo andro. Ho avy Atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 70 km isan'ora, iovaova ny Atsimo Mahanoro ny maraina ka ho 7 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2.4 metatra. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Taolagnaro, andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahana tandrifon-drahona malefaka indraindray. Ho avy avaratra na avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 70 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 7 hatramin'ny 9 km isan'ora manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia manodidina 2.4 ary mety ho tafakatra 2.4 metatra manakaiky ny Taolagnaro. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro. Ho avy avaratra somary avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 9 km isan'ora, hahatratra 5 km isan'ora indraindray ny alina, ahery ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia manodidina ny 3 metatra. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ibalika ny masoandro. Iovaova amin'ny fitsoka andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 70 km isan'ora. Ho avy atsimo kosa manomboka ny alina ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia manodidina ny 2.4 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro. Iovaova amin'ny fitsoka andrivotra ka ho 7 hatramin'ny 70 km isan'ora. Ho avy atsimo kosa ny amin'ny fiafaran'ny feim-potoana ka ho 7 hatramin'ny 70 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora any atsimo ny Morondava. Adimy mpanonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 8.5 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana na Atsimo Atsinanana andrivotra ny maraina ka ho 70 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 15 km isan'ora any avaratry Mahajanga. Ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 70 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 8.5 hatramin'ny 2 metatra. Ho any Analalava hatrany Kapitambra, andrahoana amin'ny tsitokotoko manodidina ny Nosy Be izay mety hisy tandrifon-drahona vitsy ny alina, ibalika masoandro any Akafa. Ho avy Atsimo Atsinanana andrivotra manakaiky ny Kapitambra ka ho 20 hatramin'ny 70 km isan'ora. Iovaova kosa ny Akafa ka ho 7 hatramin'ny 70 km isan'ora. Ho tonona adimy mpanonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia latsaky ny 2 metatra, anonjabe manodidina ny 2 metatra rehefa manakaiky ny tendrony avaratra.